Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy. Tamin'ity androany ity araky ny nambarany teo anivon'ny syndicat ny prakidrara eto Madagasikara na ny greffe no nanantanteraka ny fitokonana faobe manerana ny Madagasikara izy ireo. Nambara tamin'ny serasera zay fa nampiomanana andro vitsivitsy maro zay fa tsy misy ny fifampiresahana na tapaka ny fifampiresahana eo anivon'ny ministera ny fitsarana zay pia ny prakidrara eto Madagasikara sy izany syndicat izany zay mazava ho azy misy ny prakidrara zay manodina ny raharaha-pitsarana miaraka amin'ny mpitsara eto Madagasikara. Anton-javatra vitsivitsy zay azo atotalo efatra no takininy eo anivon'ny prakidrara. Fasinganina manokana ny amin'ny fahafahan'izy ireo manantanteraka ny asany zay amin'ny lahara maha-prakidrara an'izy ireo. Eo ihany koa ireo zo samihafa zay takiny hanatsarana ny asany sy tokony hositrahan'izy ireo ao anatin'izany tontolon'ny asany izany sy ny fifandraisana anaty ho an'ny fanodinana ny asam-pitsarana sy ny asan'ny prakidrara zay nambarantsika fa mifampiankina tanteraka. Raha tsy misy manko ny prakidrara na ny greffe zay manatanteraka ireo didy, manatanteraka ireo asa mivoaka eo anivon'ny ministera ny fitsarana dia tsy manaendrika manan-kery izany taratasy izany. Zary mandeha ilona mpitsara raha tsy eo koa ny prakidrara ary ny prakidrara amin'ireo taratasy samihafa isan'ambaratonga ny tadiavin'ny fikarakarana ny raharaha-mpanjakana ihany koa dia miainga avy amin'izy ireo rehefa hamoahana antotan-taratasy. Midika izany fa zava-dehibe amin'ny asa mandraraha-mpanjakana ary zava-dehibe eo amin'ny tontolon'ny famoahana didy aman-dalàna sy ny fandraiketana izany ho ara-dalàna ny prakidrara. Saro-piaro eo anatrehan'izany izy ireo ary nanantanteraka ny fitokonana faobe satria raha ny nambaran'ny filohan'ity syndicat ity de efa ho folo taona ny nitoloman'izy ireo ny hanantanterahana ireo zo zay takin'izy ireo izany. Ka fotoana zao izy ireo hidirina amin'izay any anatin'izay fitakiana faobe zay amin'ny alalan'ny fitokonana. Io maraina io rehefa nandalo teny anivon'ny fitsarana ny ministry ny fitsarana izay azon'ny mpanao gazety am-bava mahakasika indrindra ny fitokonana ny prakidrara de nambarana fa zoan'ireto prakidrara reto no mitokana satria voalaza ny lalam-pandroana izany kanefa de misy ny fepetra samihafa. Izy izay nanambara fa tsy misy ny fikatson-draharaha eo anivon'ny fitsarana satria misy ihany ireo prakidrara zay anatanteraka ny asany na manao ny permanence. Somary mifanipaka ihany amin'ny nambarany eo anivon'ny syndicat zay milaza fa tsy hisy mihitsy ny service minimum. Mianjandroa zany ny tady eo amin'ny ministry ny fitsarana sy ministera ny fitsarana amin'ny akabeany zay misy amin'ireo staff sy misy amin'ireo mpanatanteraka izay etaeta takin'ny syndicat amin'ny prakidrara izany. Fa misy ihany koa ny ataon'ny prakidrara zay mety ho mpikambana ao anatin'ny syndicat fa mety misy tsy ho mpikambana. Lazaina aza nefa na ny mpitsara manokana zay manana ny syndicany na ny prakidrara zay manana ny syndicany de samy manana ny fitakiany mahadidio tsy misy ifamatorana fa mety hitovizana ary mahamety ho saro-dalana ministry ny fitsarana mamaha izao raharaha izao dia eo amin'ny lafiny fitsarana amin'ny tetivohitra satria efa nanambara fa tsy hanao izany ny syndicat mpitsara eto Madagasikara na ny SMM de nanambara ihany koa ny syndicat ny greffe eto Madagasikara na ny ASM fa tsy handray anjara ao anatin'izany fitsarana amin'ny tetivohitra izany. Iakinan-javatra lehibe anefa ireo asa samihafa ireo. Ny fanjakana moa de miezaky ny manery an'ireo sampana zay azony terena ahafahany mampanatanteraka izany jugement supplétif na copie faobe zany. Ady hevitra hafa koa zany fa mbola tsy iverenantsika amin'ny androany fa efa nanaovantsika fandarina manokana ihany koa tato anatin'izany malaza. Fa raha iverenany ity raharaha ity dia nandalo rehefa niatrika ny lanonana ara-pitsarana teo anivon'ny fitsarana tampony ny filoham-pirenena io maraina io teny Anosy. Nandalo fotsiny ihany fa tsy nijanona teo anohan'ireo prakidrara zay manantanteraka fitokonana ary ny baribary ny fisiny ny banderole nandritry ny fotoanandroany. Eo amin'ny lafiny serasera de mahafantatra zany ny filoham-pirenena fa mitokona ny prakidrara satria no lalovany izany. Ary eo amin'ny lafiny serasera makany amin'ny prakidrara ihany koa de misy manantena izy ireo fa hitan'ny filoham-pirenena ny fitokonana zay tanterahany.
tsy maintsy anontany eo anivo ministera ny fitsarana arak'izany ny filoham-pirenena ny am'ireo fitakiana apetraky ny pragidrara satria ministry ny fitsarana raha teo de efa laza fa misy ny azo valiana ary misy ny tena tsy azo valiana ao anatin'io fitakin'ny pragidrara io. Ny am'izay endriky ny fitakiana zay, ny am'izay endriky ny fitokonana zay, ny am'izay endriky ny fiantsoana ny fitondram-panjakana mba hamerina ny zo tokony hositrahndreo rehetrarehetra misitraka ny zony araky ny voatondrony lalàna ary am'ireo sokajina ndraikitra sy sokajina asa ary sokajim-pianarana samihafa dia sepotra ny fanjakana mamaly izany. Sepotra satria saika isan-kerinandro eto Madagasikara de miseho amin'ny endriny maro samihafa hotsika ny fitokonana. Misy ny vaovà, misy ny tsy vaovà, ary misy mihitsy ny tsy ahitam-bahaolana, fa misy ihany koa rehefa reo inina tsy homena vahaolana tahaky ny fonds d'entretien routier amin'ny alalan'ireo entreprise. Misy ny tsy ahitam-bahaolana fa miodikodina araky ny zavatra hita amin'ny ankapobeny. Ohatra am'izany ny anivon'ny FCE. Misy ny mbola mampihazoazo raha ny zava-misy am'ireo orinasa zay miankina sy mbola misy ampahany amin'ny petrabolam-panjakana toy ny Segrena, ny Kroma. Marobe raha toa ka ho resahana mihoatran'izay le izy. Zay no antsika ilazana fa sepotry ny fitokonana ny fanjakana, sepotry ny fitakiana eto sy eroa. Ny fanjakana nefa dia miresaka mandrakariva ny amin'ny hoe manoka baravarana ary vonona ny hifampiresaka am'izay rehetra vonona hifampiresaka aminy. Kanefa matoa ahitana fitokonana faobe eto sy eroa. Dika zany fa tapaka ny fifampiresana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo syndicat na ireo sehatr'asa zay manao fitokonana amin'ny alalan'ny orinasa io. Raha misy tena fanjakana niara ny fitakiana sy fitokonana eto sy eroa de ty fanjakana ity no fanjakana be grevy indrindra. Fa fanjakana naina mono afo tamin'ny alalan'ny faneriterena sy ny tsindry samihafa zay nampiarina tamin'ireo zay nanao ny fitokonana zay voalaza ministry ny fitsarana fa zao no mitokona. Tsy mahazaka izany fitokonana zany ary tsy mahafinaritra amin'ny fanjakana mahita mpitokony etra roa satria heveriny ho atteinte à la sûreté intérieure de l'État avokoa ny fitokonana zay takin'ireo mpiasa sy ireo syndicat samihafa. Ka tsindry no aseho. Asa inona indray no tsindry samihafa na inona indray no mety ho endrika fandrahonana na mety ho fampiororoana azo ny eo anivon'ny pragidrara. Teo alohaloha zany dia tsapa taminahazo ny syndicat teo anivon'ny fampianarana ambaratonga ambony fa misy ny fitondrana andrara teny anivon'ny fitsarana ary efa niainana ho an'ny syndicat teo anivon'ny knapisara teo koa izany rehetra izany. Niainana tamin'ny syndicat ny paramedy sy ireo rehetra zay mba nitondra ny fitakiana teo anivon'ny sehatry ny aina aman-jery hatramin'ny mpampianatra zay tsy netiny tsara fanadinana aza de niaran'izany fampiorona sy niaran'izany antso-tsay zany avokoa. Manaraka hatrany ny fivoarany vaovao eto Madagasikara tsika fa zany aloha zava-misy zany malaza tamin'ity androany ity itoy ary mbola iamafy araky ny nambarany teo anivon'ny pragidrara zay fitokonana zay fa miandry ny fivoarany vaovao isika. Makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.